ho tanterina aminao kosa ny hetsika izay nataon'ny olom-boafidy sy ireo fikambanana maro samihafa entina nanamariana nyty fahenina amin'ny dimapolo nazahotsika ny fahaleovan-tena ity. Anisany nanomboka an'izany moa zareo avy eo amin'ny FJKM sekoly FJKM Rasalama izay naneho izany tamin'ny alalan'ny fitafy, teo ihany koa tamin'ny alalan'ny kabary satria ray volana ny teny malagasy ny volana Jona. Ny fanindry amin'ny fanamariana ny faha-15 taona niverenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara ny hetsika malagasy ane ao izay notontosain'ny mpianatra teto amin'ny sekoly FJKM Rasalama Andravoahangy. Samy nanasongadina ny fitafy sy ny sotoavina malagasy avokoa ireo mpianatra sy ny mpanabe rehetra ao amin'ny sekoly. Eny fa na hatramin'ny sakafo ahafantarana ny malagasy azy dia hita nandritry ny hetsika avokoa. Lisa taona dia manokana fotoana ny sekoly FJKM Rasalama eto Andravoahangy mankalaza ny malagasy ane ao. Dia manana lohahevitra foana izay isa-taona dia tamin'ity taona ity dia naka ny lohahevitra ao amin'ny saiasy faharoa amby efapolo ny voalohany manao hoe areo fandrotsy hery ny firenena. Nahoana izay naka an'izay lohahevitra izay fampanaefa ireo ankizy ireo no hoavin'ny firenena. Ary manomboka amin'ireo ankizy ireo dia beazy ny ankizy tena atosika ankamana izany hoe fitiavan-tanindrazana izany izany manano teny mamy izany dia teny malagasy ny teny reny. Dia azony isa-taona izy ireo amin'izany aleoiny an'izany maha-malagasy izany amin'ny fihetsika, amin'ny teny, amin'ny fitafy dia manatanteraka amin'izany foana izao isa-taona. Hetsika fanaon'ny sekoly isa-taona ny toy izao. Eto mantsy no fotoana iarahany rehetra mikorana sy maneho ny talentany amin'ny alalan'ny dia, ny hira ary kabary ka tanjona ny hitiavan'ny ankizy mpianatra ny tanindrazana indrindra rehefa manakaiky toy izao ny fetim-pirenena. Nararotina tamin'ity hetsika ity ihany koa ny fanolorana maro-boninahitra ho an'ireo mpanabe telo mianadahy na vita be tao amin'ny sekoly.